Andriamanitra satria izy rery mendrika izany. Halleluja. Tsika maka salamo fafito amby zato andininy faharoapolo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Salamo fafito amby zato ny andininy faharoapolo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Asaiko ianao amin'izao fotoana izao. Tsika iomana anatin'ny vavaka. Tsy maika tsika ny hamaky tenin'Andriamanitra fa ny toe-pontsika mila amboarina tsara eo am-piatrehana an' Jesosy satria tenin'Andriamanitra dia midika hoe Jesosy Kristy. Aoka tsy ataontsika fahazarana amin'ny fotoana tahaka an'izao. Aoka tsy ny andraikitra na ny zavatra hafa no mamaika atsika mihoatra noho ny fionana amin'ny Kristy satria ny fionana amin'ny Kristy ny tena fiovan'zavatra. Alleluia. Vakintsika tenin'Andriamanitra vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe nandefa ny tenin'izy mba hasitrana azy ary nanafaka azy tamin'ny longony anjerany. Aoka hideran'i Jehova ireo noho ny famindrampony sy ny fahagagana ataony amin'ny zanak'olombelona. Ary aoka anatitra fanatim-pisaorana izy sy ilaza ny asany amin'ny fiompiana. Amen. Fotoana izao dao hideran'i Jesosy. Aza vela izy zavatra hafanesika anao hideran'i Jesosy ankoatra ny finiavanao hoe za Jesosy noforonao mba hideranao. Taontsika hivavaka ray tsara indrindra voninahitra ho anao. Tsy misy avelanay anelingelina ny fifandraisanay aminao Andriamanitra. Ary tsy maintsy mitoetra eo amin'ny toerana izay nanendrenao anay izay. Ianao mihitsy no nilaza fa namorona anay ianao mba hideranao Andriamanitra. Tsy hidera tena, tsy hidera olona, tsy hidera fotoana, tsy hidera zavatra fa ankalazanao ilay tokana sady mandrakizay eo amin'ny fiainanay. Na inona zavatra mitranga, tsy ho maika izay ny anao zavatra ho anao fa ho maika izay ny ankohaka eo anatrehanao iray aminao Jesosy. Amin'ny anaranao Andriamanitra ray, aoka feno anao ny fonay Andriamanitra. Aoka tsy hialy eo aminao mandrakizay zay Jesosy. Aoka ilay toerana tsara indrindra izay tsapanay hoe mety aminay indrindra dia ny eo an-tongotra ao Jesosy. Tsy ho tahaka ny Marta ilay ao an-dakozia manao zavatra ho anao fa ho tahaka ny Maria ilay eo an-tongotra ao tsy mahafoy anao Andriamanitra. Na voatendry foana ireo an-tongotra ao dia eo Andriamanitra ny toeram-panitsiana sy toeram-pananganana tsara indrindra. Tsy mahafoy anao zay Jesosy. Teo eo aminao mandrakarivo zay Jesosy eo ary manolotra ny momba anay rehetra eo am-pelantananao. Raiso ny toeranao atao am-poko Andriamanitra. Raiso ny toeranao eo amiko eo am-momba rehetra dia ataovy arak'izay ao am-ponao Andriamanitra ny mikasika anay amin'ny anaranao Jesosy, amin'ny anaranao Andriamanitra ray masina sady mandrakizay. Alleluia. Amen. Taontsika mbola hitehaka ho an'i Jesosy. Ataovy mafy ny tehaka ho an'i Jesosy. Ataovy mafy ny tehaka ho an'i Jesosy. Alleluia. Alleluia. Mbola hito hivavaka sika. Rainay masina indrindra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Saotra anao izay fa tena hoe noho ny fahatsaranao Jesosy. Noho ny fahatsaranao dia eto izay. Noho ny fahatsaranao dia afaka miombina aminao izay androany. Tsy mitanisa Jesosy ianao momba anay. Tsy mitanisa momba ny hoe inona nataonay na taiza izay na taiza fa androany izay dia eto loha. Dia saotra Jesosy fa afaka manamboatra indray ianao eto. Saotra Jesosy ny amin'ny fahatsaranao. Tsara loatra ianao dia mitondra manatitra fisaorana tanteraka izay Jesosy. Manatitra fisaorana izay voninahitra ho anao mandrakizay. Tsy manisa heloka na mitanisa ireo tsiniko fa mijery ny ao am-po toy izany ianao ahy toy izany ianao ahy tsy mitanisa heloka na mitanisa ireo tsiniko ianao Jesosy fa mijery ny ao am-po
Jesus mapety anay dia toetra eo anilanao mandrakariva Jesosy dia hibanjina voninahitra ao mandrakizay Jesosy zany Jesosy ny faniriny fo zany Jesosy ny faniriny fonay voninahitra ao anao mandrakizay. Te toetreo amin'ny fanatrehanao Tompo no iriny foko Te hibanjy n'indray ny voninahitra Ny ankoko eo tongo trao Te toetreo anilanao
Jesosy za Jesosy tsy ala aminao androany zay Jesosy dia anao toky aminao indray ninina Jesosy mety hitranga ninina mety hanjo ninina mety ho lalana dia tsy ala aminao zay Jesosy na mafy na mahafinaritra na amin'ny fisiana na tsy amin'ny fisiana dia tsy ala aminao zay Jesosy tany mafy zay Jesosy hitoetra ao aminao mandrakariva halleloha Sarutraza ni lalana makani makani antany trany na fisedrana tsy maintsy ho lalovako tiasakana sarutraza ni lalana makani andani trani makani andani trani na fisejana si maintsy ho lalovako zany misy Jesosy tiasaka
izao aho manananao oreareako sy andriko raha sedra lavo aho toananao rehefa manana anao aho tsy okivy tsy tomanitsony aho fianao efa nilaza fa tsy amela hairery aho satria aho tianao nanao ohatry izany izao aho fa manananao oreareako sy andriko raha sedra lavo aho toananao rehefa manana anao aho tsy okivy tsy tomanitsony aho fianao efa nilaza fa tsy avelangao very aho satria aho tianao manananao izao aho fa manananao oreareako sy andriko sedra lavo aho toananao rehefa manana sy okivy aho sy tomany aho fa erianao tsisy toana Jesosy satria aho tianao manananao izao aho fa manananao oreareako sy andriko raha sedra lavo aho toananao rehefa manana anao aho tsy okivy tsy tomanitsony aho fianao efa nilaza fa tsy avelangao very aho satria aho tianao manananao ohatry fa Sotra Jesus. miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta tonga sondra antsika natao zao fotoana eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ny tononkira teo dia izy hoe tsy tanondrika intsony aho izy, tsy tomany intsony aho izy fa manana aho izy, manana anao. Ny zavatra ianarantsika eto tsy hoe ny ahatonga anao hanana ny zavatra rehetra, fa tonga anao tonga saina fa manana ianao, manana an Jesosy. Misy
misy étude kely zay natao moa raha pitso anisany izarana an'ilay izy fa ohatroatra zao ilay izy hoe zay niaretan'i Jesosy dia tombontsoa anao dia nandinika nanomboka teo Getsemane ka hatreo Kalvaria ka hatramin'izy nitsangana tamaty tsy nitomany mihitsy Jesosy. Dikan'izay zany tena mbola hitomany zany ianao io raha mbola eto ambony tany, satria tsisy zavatra nataony ahafahanao tsy mitomany. Azavaiko, raha nidina izy dia ianao miakatra, raha maty izy dia ianao velona, raha nitomany izy dia tsy mitomany intsony ianao. Fa nahavariana fa tena tsy nandatsaka ranomaso mihitsy Jesosy, satria ny famafana ny ranomasonao mety isy ny hoe fafana vetivety mbola ho latsaka ihany io, fa rehefa ho avy izy any amin'ny rahona lanitra aka sy hitsenanao ho tapitra ny ady amin'izay fotoana izay, fa ho tena ho marina tokoa fa ho fafana ny ranomaso rehetra. Dao tsika isaotran' Jesosy satria avy nandingana volana anankiray tsika ny volana avril, ary miditra soamatsara tsika amin'ity mois de mai ity. Asandrato ny tananao dia ankasitrao Andriamanitra mifonao manontolo. Isaora izy satria nandritra n'izay mois d'avril zay dia teo ny tanany. Nisy taona hitanao mihitsy hoe io ny tanany. Misy taona miafina ny tanany fa miasa. Mingavy ianao mba hisaotra azy ny amin'ireny fotoana rehetrareny fa mahatoky ny Andriamanitra ao. Misy taona izy manao zavatra eo amin'ilay angatahanao tena tonga dia tandrify. Misy taona Andriamanitra mamaly mihoatra fa drandratsika ny tsy tonga saina. Misy taona Andriamanitra tsy tonga dia mamaly eo ny eo, satria misy fotoana mahamety tahaka ny amin'ity volana ity amaliana n'ilay vavaka nataonao tamin'ilay volana lasa teo. Mingavy ianao hisaory azy amin'ny fonao ray manontolo ihany koa izay karazana fisehoana Andriamanitra izay. Misy taona Andriamanitra mampandalo anao zavatra mahafinaritra, tiana anao hiombona fifaliana sy fiainana aminy mandritra indray fotoana ireny. Faly ary izy mandre anao le miteny hoe misaotra betsaka fa nafinaritra ny journée, nisy an'ity zavatra ity nataonao tena wow. Fa tamin'ny mois d'avril eny koa misy zavatra be dia be navelan'Andriamanitra hitranga le tsy mahafinaritra mihitsy, nefa ao anatin'ireny misy zavatra tsara be no manan'Andriamanitra sy nafeniny ho anao. Reny ihany koa isaory azy. Raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, saotranao zay ny amin'ny fahavitan'ny volana avril. Tsy noho ny amin'ny herinay tsy nitanjakay, fa noho ny aminao sy ny fahasoavanao. Niampita soamatsara zay ary velonay na soamatsara. Tena hoe novelominao sy nitehirizinao ny ainay. Maro ireo izay lasa tamin'ny mois d'avril iny ka tsy nahita n'ity mois de mai ity. Izahay reto kosa mbola ataonao isan'izay miaina sy mahita izany tombony izany. Reto izay misaotra sy mankasitraka anao, tsy ny amin'ny mahafinaritra ihany, ny amin'ny tsy mahafinaritra, tsy amin'izay eken'ny saina ihany, fa amin'ireo zavatra be dia be lalovana tsy eken'ny saina, nefa kosa anekena ianao. Dia misaotra sy mankasitraka tompo, vita sondray mois d'avril, be dia be ny zavatra mifamaofao. Tao ny vavaka ny valianao, tao ny ady nampandresenao anay, tao ny fitandrena nanangananao anay, tao ny ady sarotra namoahanao anay ho mihoatra noho ny mpandresy. Mankasitraka sy misaotra anao zay raha eo amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery avy Nazareta. Miditra soamatsara amin'ity mois de mai ity izahay menakavy kely miaraka aminao, ao aminao, miombona aminao, feno anao. Tsarovy zay Jesosy mba havita soa ny dianay miaraka aminao mandritra ity volana vaovao ity, mba tsy ho diso ny fifandraisanay aminao, fa eo amin'ilay tena ilanao anay sy eo amin'ilay tena ankasitranao anay mba hijoroanay. Amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, amen. Antsika tiaka mafy tsara ho an'i Jesosy dia manasanao azo toerana amin'ity takariva ity. Rehefa mijerisika ny Matthieu toko fa 5:20. Matthieu toko 5:20 dia nisy fanoharana nomen'i Jesosy fampianarana be ho amin'ny fiangonana mahakasika ny Virjiny 5 endry
sy ny virjiny 5 adala. Ao amin'ny andininy 10 naran'i Jesosy. Tsy ovakiko hatramin'ny voalohany ilay izy fa zavatra nitranga izay voalaza fa endry dia nanana tahiry solika mba tsy ho maty ny afo amin'ny fanilo rehefa tonga ny mpapakatra. Ny virjiny 5 adala kosa tsy nanana tahiry solika, ka rehefa niantsoantso ilay feo nanambara fa tonga ny mpapakatra araka ilay voalazan'i Jesosy dia zara ranyrehatra ny fanilony zareo. Ny nilana n'ilay fanilo satria maizina ny andro fa efa mamanton'alina ilay fotoana, dia rehefa manontany ilay mpapakatra hoe izy zao, dia atao eo amin'ny tarehy ilay izy ilay fanilo. Tsy hoe doranao ny tarehanao, fa atao eo amin'ny tarehanao, eo ambany tarehanao ilay fanilo mba hirehatra ilay afo, mba hazava, dia mba ho hitan'ilay mpapakatra hoe iza le mandondona mangataka mba ho voaina. Tena kaikinao ilaina le afo hoe mba hazava hoe mba ho hitany tarehy hoe mba ho fantatra le tarehy hoe. Vakiko aminaran'i Jesosy le andininy 10. Fa raha mbola lasa ny vidy ny virjiny 5 adala, vidy solika, dia tonga ny mpapakatra. Ary ny virjiny 5 endry efa niomana dia niara-niditra taminy tao amin'ny fampakaram-bady ary dia narindrina ny varavarana. Ary rehefa afaka izany dia tonga koa ireo virjiny 5 adala ka nanao hoe tompoko, tompoko, voay izahay. Fa izy namaly hoe lazaiko aminareo marina tokoa, tsy fantatro ianareo. Ireo virjiny 5 adala ireo nampirehatra afo. Ary rehefa niteny ny mpapakatra efa izy zao, dia nitaratra zareo, zany hoe nanana afo ihany izy, fa afo avy amina solika hafa, tsy le solika nasain'ny mpapakatra ny tehirizina, fa solika hafa izay namoaka afo hafa. Dia rehefa narehatra le afo naseho le hazavana hafa, dia hozy izy mpapakatra hoe tsy fantatro ianareo. Androany mamangy antsika ny teny mba tsy ho diso ny fomba fiatrehantsika an'Andriamanitra. Andriamanitra tsy hoe mitady solika, fa Andriamanitra te hitany solika nomeny. Andriamanitra tsy hoe mitady afo, fa Andriamanitra mitady afo avy amin'ny solika nomeny. Andriamanitra tsy te hahitanao hoe isahirana hitady izay lany, fa Andriamanitra te hahita n'le nomeny tsy tokony ho laniana. Tsy hoe lany le solika dia azonao soloana solika hafa, na dia mirehatra ohatry ny afo rehetra azy, le mpapakatra mahalala hoe afo tsy mitovy amin'le tadiaviko. Ary izay no mahatonga antsika tena mila miverina ao amin'ny teny mba tsy ho any amin'le hoe le izy ary mazavako. Tsy any amin'le izy mazava zao no tsingolonitsika amin'ny fiavian'ny mpapakatra, fa hoe fahazavana avy aiza. Taorana maheno tsara tsika hoe inao fa hitantsika miaraka eto ny tompo amin'ity takarivo ty amin'ny anaran'i Jesosy. Fa letrany manao ny fanompona miaraka aminareo eto ary hanompo anareo amin'ny alana fitondrana ny teny loha hevitra nampitondraina ny lohateny hoe aoka zava ny fahazavanao. Aoka zava ny fahazavanao. Any amin'ny boky Isaia 59:1, Esaïe 60 verset 1, dia efa manipy resaka Andriamanitra. Manipy resaka fa tsy tena mbola le resaka. Zay no mahatsara antsika mandray izay voalaza ao amin'ny testamenta taloha, fa tsy maintsy mifototra aingana ao amin'ny testamenta vaovao, satria le testamenta taloha nomena anomezana anao ide, anomezana anao sary hoe ohatrohatr' zao
mba hampitodika anao ahita hoe ao amin'ny testamenta vaovao lay tena endrika tian'Andriamanitra isehonao sy isehony aminao. Vakiko aminaran'i Jesosy, mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitra Jehovah efa miposaka aminao. Avy hatrany dia hijerentsika zavatra tenenin'i Jesosy ak'ilay voalazako teo. Ninona ienao voalaza amin'ny testamenta taloha dia miverenainganao amin'izay tenenin'i Jesosy mba tsy ho ampahany voarainao fa le tanteraka avy amin'Andriamanitra, mba tsy ho ao amin'ilay sombitsombiny no ampionanao fa ao amin'ilay tanteraka avy amin'Andriamanitra no ampitsahatra anao. Misy dikany deo matoa vakiko le testamenta taloha dia ty testamenta vaovao ty mifotora tsara ao amin'ny testamenta vaovao. Zao no lazain'i Jesosy Matthieu 5:16. Sokafy eny amin'ny baibolinao eny am-pitoerana dia hiara-maky isika ho an'izay manana ka nitondra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Isa 2:3. Aoka hazava eo imason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo, mba ahitany ny asa soa ataonareo ka ankalazany ny rainareo izay any an-danitra. Aoka hazava eo mason'ny olona ny fahazavanareo, aoka hazava ny fahazavanao. Enao tsy mazava raha tsy Jesosy aloha no mazava manazava anao. Averiko enao tsy mazava raha tsy Jesosy mazava ny manazava anao. Jesosy raisinao ao anatinao ny manazava ny ao anatinao maizina ho tonga mazava, zay vao miara-miasa amin'ny fahazavanao Andriamanitra anovan'izay maizina misy eo amin'ny fiainanao ho tonga zavatra mazava. Zany hoe miainga avy ao anatinao foana aloha zany ny opération rehetra amin'ny fikarakaran'Andriamanitra ny momba anao, zay vao mikitika sy mikasika an'izay rehetra ety ivelany Andriamanitra. Raha maika ianao zao ohatra hoe maizina ny asako, dikany hoe maizina ny asa, inona ny dikany hoe maizina loharany? Inona ny sensation anao rehefa maizina? Tsy zavatra hitanao. Matoa zany miresaka hoe asa ao anaty maizina, tsy resaka hoe asa nyaizina. Asa nyaizina zany resaka ny asa ratsy rehetra izay ararotin'ny olona satria maizina. Fa ty resaka ty mety mpivarotra atody ianao fa maizina ny asanao. Tsy hitanao intsony ny fandeha ny atody, miaka-midina ny vidiny, tsy mandeha amin'izay loany ny bénéfice, mangalatra livreur, mipetaka ny fournisseur, tsy efa nentina mbavaka ihany fa maizina. Dia hainao ve mamaika an'Andriamanitra? Ny mamaika an'Andriamanitra tsy hanova ny businessinao maizina ho tonga business mazava, fa ny ao anatinao maizina mihitsy aloha tian'Andriamanitra hazava, zay Andriamanitra vao miara-miasa amin'ny fahazavanao, le titre hoe aoka hazava ny fahazavanao, mba ho hazavain'Andriamanitra amin'izay ny bizina. Misy fiatraikany amin'ny zavatra rehetra momba amin'ny fiainanao zany, ny fanekenao andray ny fahazavan'i Jesosy. Jaona toko voalohany 5:7 azafantatsy Isaia. Jaona toko voalohany 5:7. Ary ao tsara ny zavatra tenenin'ny tenin'Andriamanitra dia aoka ianao iaika mba hahatonga anao tsy ho diso hoe lasa hitanareo zany raha vao tsy fantatra ny teny dia lasa maikitsika. Ino tsara? Raha vao tsy fantatra ny teny dia lasa maikitsika hoe le zavatra iainanao maizina no iantsonao an'Andriamanitra. Nefa ny mamaika an'Andriamanitra tsy le zavatra maizina fa ianao ny any anatinao mihitsy ny sao mbola misy maizina. Fa rehefa voatsabo le aizina ao anatinao, mora amin'Andriamanitra ny miasa amin'izay, mampahazava sy mieklersira ny zavatra rehetra momba ny fiainanao. Ny tokantrano mety miatrika aizina. Tsy hitanao tsony zay atao anatiny ao maizina. Tsy mifankahita tsony ny mpianakavy anatin'le tokantrano. Tokantrano ihany ny anaran'le izy fa tsy mifankahita tsony ny mpivady, ny mpianaka, ny mpiray-tam-po. Misy maizinao zany. Dia zao, tsy ny aizinao amin'ny tokantrano iny le tonga dia vahan'Andriamanitra na dia ho ataony ary zany. Dia afa-mafan'Andriamanitra aloha. Ho ataony anie le izy. Fa tsy iny aloha, avereny hoe tsy iny aloha.
tsy le maizina tsy tianao aloha fa ny any anatinao maizina mihitsy aloha no azavain'Andriamanitra mialoha. Jaona toko voalohany 5:7 enoy amin'izay minaran' Jesosy. Tao ny tena mazava be fa io tena mazava io Jesosy a. Tao ny tena mazava zay mazava ninona ho an'izay manana baiboly eny tanany eny. Mazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao. Ny fahatongavan'i Jesosy voalohany tsy hampahazava ny asa mandraranao, tsy hampahazava ny tranonao, tsy hampahazava ny fianakavianao, tsy hampahazava ny zavatra mety misy ataonao, tianao mba hisy ny tanan'Andriamanitra, fa ny nahatongavan'i Jesosy amin'ny fahazavana azy dia hampahazava anao. Raha voatsiraisitsika zany dia lany fotoantsika, satria Andriamanitra manana ny prioriteany amin'ny mampanjaka azy, ary dia hiandry izy mba hisy mazava ao anatinao zay vao hetsika izy anaisotra ny endriky ny aizina eo amin'ny fiainanao. Mino fa tsy hampiandro ny tompo ianao. Hafa kely ndray zany ianao ndray mampiandro ny tompo. Mino fa tsy hampiandro ny tompo ianao. Maika izy andraisitra ny aizina eo amin'ny fiainanao, fa tiany raha mba tanteraka ny fiara-miasa ianao manaiky ho azavainy ny any anatinao. Misy izy le teny tao ny tena mazava zay mahazava ny olona rehetra. Ny sibla an' Jesosy rehefa tonga ianao, teneno akaikinao, ianao ny siblen' Jesosy hoe tsy hoe tonga Jesosy ho faty eo amin'ny hazo fijaliana ho amin'ny fiaranao, mba azo tsodrano ianao hoe ninona fiarakadroka efa manomboka mamotsetroka sy mandany vola amin'ny réparation io vaovao zany. Tsy zay ny nahatongavan'i Jesosy, fa le mpitaingina azy ianao. Tsy ny asa mandraranao tsy mandeha no nafoizan'i Jesosy ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana, fa ianao le mpandrara ao anatin'le izy no nahatongavan'i Jesosy, ianao mihitsy ny vonjeny. Ataovy tonga saina sy miaika an'izany fahamarinana zany ianao, dia tsy ho diso ny vavaka ataonao, dia tsy ho diso ny valim-bavaka, fa ho tonga soa ao an-tokantranonao. Jesosy ilay tena mahazava ny olona. Jaona toko voalohany 5:1, ny 5:1 eo akaikely eo ihany amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga tany amin'ny azy izy, fa ny azy tsy nandray azy. Aza ho isan'ny olona tsy mandray an' Jesosy ianao raha tonga eto. Raiso Jesosy. Le izy zany tsy hoe midira Jesosy, fa ianao no mandray, mampiditra azy ao amin'ny fiainanao. Misy olona zany mahita an'le fahazavana fa tsy mandray an'le fahazavana. Ataoko ty maro ny fariseo sy mpisorona zay naneso hatramin'ny farany niandry ny ainy Jesosy ho afaka teo amin'ny hazo fijaliana, nandatsa azy hoe zao ve Messia. Rehefa niala teo ry zareo, inona mba netiny nody? Tsintsino. Ratsy loha izy tonga teo, ratsy loha izy niala teo. Fa le kapiteny Romanina, ratsy loha izy niditra teo, fa tafajeren'i Jesosy, tafandray an'le fahazavana, tsara saina izy niala teo, nanomboka sensible tamin'ny révélation, nanondro an' Jesosy fa tena zanak'Andriamanitra io lehilahy io, sady lehilahy marina eo no tsy nanota. Miaraka eo ihany, misy mandray, misy tsy mandray. Manaitra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Samy eto tsika amin'ity takarivo ity, tandremo sao misy mandray dia misy tsy mandray. Ataovy isan'le mandray ianao zay tonga eto. Jaona toko 7:9 ny anaran'i Jesosy. Ary izao no fanamelohany, tonga amin'izao tontolo izao ny mazava. Le voaresakisika le mazava teo ihany tena kaikinao le mazava teo ihany io hoe tonga amin'izao tontolo izao ny mazava, aleo ny olona ny maizina toy izay ny mazava, satria ratsy ny asany. Zany hoe any anatin'ny fony le olona mihitsy zany aleo ny maizina toy izay Jesosy. Ampiasao tsara ny safidinao sy ny fanapa-kevitrao.
fa afaka hitranga ny zavatra tsara rehetra. Afaka hitranga ny zavatra rehetra. Tandremo sao dia reraky ny fanamboarana. Inandray zao ny kanota ho avy eo. Fantatrao fa arakaraky ny anefenanao no mahasoran'Andriamanitra fa tsy ho very ianao amin'ilay zavatra ho ataony grelo be rapitsa. Aleluia sy le amen aloha zany tena valaka be tena. Fantatro hoe mafy le mois d'avril le. Ndao hiara-melona fanantenana rangafa velona anie Jesosy. Mahatonga antsika mianatra an'ilay izy tsara. Mba tsy ho diso ny fiandrandrana hoe ataovy mazava amin'izay ny asako, ataovy mazava amin'izay ny fiarako, ataovy mazava amin'izay ny taniko. Tsy any aloha fa hitrangy zany. Rehefa mazava aloha ny ao anatinao. Ianao mihitsy aloha mila mazava. Ny fahazavanao mihitsy ny mila mazava aloha. Zay vao miasa Andriamanitra mampiasa ny fahazavanao ampahazava an'izay hoentinao eo amin'izay, hoenty daholo amin'izay. Ninona maizina mame garantie anao 100% fa ho ataon'Andriamanitra zany. Ary androany anao zavatra eto ny tompo. Satria misy olona eto manokatra amin'ny fony mandray an'ilay teny dia manitsy ny fomba fiatrehan'ny fiainana. Dia ao ambadika izay azon'Andriamanitra antoka fa afaka ho ataony amin'izay ilay zavatra goavana. Satria tsy verina maizina ianao. Teneno kaikinao raha maizina ianao hoe dia mila tonga mazava. Dia rehefa tonga mazava hoe dia tsy miverina maizina. Aleon'ny olona maizina ny azy tsy nandray azy mazava be ne zany e. Andriamanitra tonga eo fa ny olona no misafidy na mandray na tsy mandray androany atao visan'le tsara safidy ianao tonga saina fa Jesosy no ilainao. Ny tsiraray avy mihitsy ny mila resy lahatra ny andray an' Jesosy tonga anazava ny olona le voaresaka teo. Anazava ny olona izy fa tsy anazava ny tranonao. Pastera eto ambavaka fa delesta. Tsy tonga iregle delestaziny jirama Jesosy. Tonga iregle ny problema fa ianao mihitsy maizina tia no tonga mazava. Vitsy zay ho ataon'Andriamanitra amin'izay le eritreretinao hoe mbola possible ve zany. Ty teny aminao amin'ity takarivo ity raha mijery fahaiza-manao an' Jesosy tsika mbola possible ny nofinofy rehetra mahakasika amin'ny fiainanao, mahakasika an'ity fireneny ity. Zao raha mareo marika ianao manomboka ohatry misy vagina tsy finono zany. Dia ohatry hoe miara resy lahatra zany ny olona hoe tsisy ninona azo atao tsony Madagasikara. Raha velona Jesosy mbola possible ny zavatra rehetra. Ary na ianao ro surpris, ianao ho taitra. Azadiny fa ao amin'ny boky Aoka mbola miteny Andriamanitra hoe gaga de gaga, anao zavatra izay tsy ampino anareo. Zany hoe ianao zany efa manakatra be ampinono, dia eo amin'ilay limitin'ilay takatry ny finoanao dia pasen'Andriamanitra avarivo eny ilay zavatra ho ataony. Satria mahita izy fa misy ao vonona ny aina ilay voalaza amin'ny boky Efesianina hoe feno Andriamanitra. Point voalohany, zany hoe le teo zany point introduction. Point voalohany efa ao amin'ny Kristy avokoa ny zavatra rehetra. Le izy rehefa tena dinihana le fiarahana amin'i Jesosy, tsy any amin'ilay zavatra tianao hitranga, fa any amin'ilay fomba hitrangan'ilay izy ny mahasarotiny an'Andriamanitra. Averiko. Tonga eto zao misy problème lalovanao na atrehanao. Tianao Andriamanitra anao solution. Tsy marina zany. Ary raha mba mety ny tompo dia mba vahaolana maharitra. Firy ndresy lahatra amin'izay mba tsangana tanao raha mba misy kely an'izay na tonga fonao hoe misy tsy manangana mihitsy inona zany problemanao. Marary, entina mbavaka ianao rehefa avy eo zany. Tianao haritra ny fahasalamana le teo an'ika izay nantaniko zany. Alleluia. Dia zao nitrangana iny vahaolana iny misy eny tsara, misy méthode be dia be. Fa misy méthode anankiray zay ny tian'Andriamanitra iarahantsika aminy. Sady voarainao le fahagagana, no faly izy fa tamin'le nilany azy no nakana ho azy.
raha eto zao ny teny hoe alahry eto amin'ny marary dia jareo ny tanako misy zavatra ty amiko ohatra ny nanasitran'Andriamanitra tamin'ny andro Moïse ny hitranga eto dia miteny aminao marina fa hitranga ilay izy fa tsy izay ilay tian'Andriamanitra ho atao tsy ohatra ny tamin'ny andro Moïse fa ohatra ny tamin'ny andron'i Jesosy fa ilay izy andaitra tena manome anao toky fa ny filarana fotsiny ny ela fa sitrana daholo ireo nareo ho faly fa za bedy satria tsy tao amin'ilay andrasany no anaovako an'ilay asa fanasitrana izay resaka izay ohatra toriteny zavatra rehetra zany mila mailo be zany tsika fa tsy hoe toriana fotsiny ilay izy fa toriana ao amin'ilay ilan'Andriamanitra azy vavaka ao amin'ny marary ao amin'ilay ilan'Andriamanitra azy tsy haiko ohatry misy suspense be koa ty toriteny androany ty tany aloha testamenta taloha ny resantsika ny afina tao amin'ilay zavatra negatifa ihany ilay zavatra pozitifa andresena azy dia efa nitoreny zany tsika ary tena mahafinaritra be mampiasa an'izay style natoriteny zay to dia mahery be le olona vao mahainao an'ilay izy ohatra fotsiny inona ny olana misy eo amin'ny fiainanao dia miteny le olona hoe problemana tsisy vola ao anatin'io ihany Andriamanitra moka solution izy any tsy ahery amin'izany tsy salama ianao raha tsy mahery amin'izany koa zao anefa tsy izay intsony ny tian'Andriamanitra ampaherezana ny zanany Genesis 1:1-5 ohatra ny ahoana ary ilay izy efa te hiteny Elizy be fa mba aleo aloha asiana suspense kely amin'ny anaran'i Jesosy aizina ny tambonin'ny lalina 7 ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava dia nisy mazava Salamo 12:112 verset 4 tenenino akaikinao hitranga le zavatra hoe fa tsy araka le eritreretintsika hoe fa araka le tian'Andriamanitra anaovana azy hoe dia teneno izy amin'izay fotoan'izay hoe azonao le izy hoe faly koa Andriamanitra hoe Salamo 112 verset 4 anaran'i Jesosy ao amin'ny maizina aiza hoana izy ao amin'ny maizina no hiposahan'ny mazava ao amin'ny mahitsy zany hoe Genesis 1:1-5 sy ny 1:7 rehefa ny tena Andriamanitra hoe misy mazava dia avy tao anatin'ilay aizina ihany no avoaka n'ilay solution ahoana moa ianao tsy ahery mahainao an'izany hoe kina moa zany ny problema karakaraky nisy ny problema le zany nisy ny solution tsy marina ve zany ao anatin'io ihany zany no amahan'Andriamanitra an'ilay izy tena akaikinao testamenta taloha zany hoe Korintianina 2:1-9 mbola miresaka kely an'io ihany na dia efa ty amin'ny testamenta vaovao ary izy 2 Corinthiens 4:6 ny anaran'i Jesosy fa Andriamanitra izay nandidy hoe aoka ny mazava hazava ao amin'ny maizina rehefa tonga Jesosy enio amin'izay na dia efa nianao renao teo enio kokoa amin'izay le eto rehefa misy aiziny eo dia tsy misahiran'Andriamanitra tonga avy any izy zao teneniny misy mazava dia mipotra avy anatin'ilay maizina le mazava dia mampahery anao izy zany hoe tsy misy zavatra tokony mampikoropaka anao fa ny fisiany zavatra manahirana dia midika efa afaka hiteraka an'ilay zavatra amahana an'ilay manahirana le manahirana manaraka tsara fa zany very katesizya aza mbola mieritreritra an'ilay mody reo avy eo azo bus ianao ahita fity ianao tain'Andriamanitra fa enio tsara aloha le eto isika misy zavatra mitranga dia tsy misahiran'Andriamanitra fa le eo ihany tonga dia ampiasainy dia avoakany avy ao mbola toy iziko vetivety ary rehefa nitranga ny problemany aloha rehefa avy eo Efesiana 5:14 ao ary rehefa tonga Jesosy dia tena akaikinao rehefa tonga Jesosy hoe
Mipotra foana le mazava hoe fa tsy avy ao anaty aizina le izy fa avy ao amin'i Jesosy. Vakiko aminaran'i Jesosy. Koa izany no ilazany hoe mifoazy ianao izay matory, mitsangana amin'ny maty, ampahazavanao Kristy. Le mazava mitranga ihany, tsy avy ao anaty aiziny, fa nafindran'Andriamanitra ho avy ao amin'ny Kristy. Efesiana 2:10. Zao voalaza ny teny mahafinaritra be ty révélation ty izay nosoratan'i Paoly, vakina aminaran'i Jesosy, Efesiens 1:10. Enoy. Ahatanterahany ny fitondrana atao mandrapatapiky ny andro voatendry, anangonany ny zavatra rehetra ho iray ao amin'ny Kristy. Rehefa vita ny famonjena nataon'i Jesosy dia nangonina daholo ny zavatra rehetra ho aiza? Ho ao amin'ny Kristy. Rehefa misy maizina zany dia tsy anaty aizina intsony ianao miandrandra isy mazava, manjary lasa mibanjina aizina ianao hivoahan'ny mazava, fa efa nafindran'Andriamanitra ao amin'ny Kristy le izy, mba hatonga anao hijery an'i Jesosy Kristy tombo sy mpanefa ny finoanao, fa avy ao amin'ny Jesosy no amoahany le mazava andresena an'le aizina ao anatinao. Taloha tena nanao an'izany tsika. Taloha ao anatin'ny lalovanao ihany dia ao Andriamanitra namoaka vahaolana. Pastera, misy problème le fikarakarana ny taratasin'ny tany. Ao anatin'io ihany Andriamanitra namoaka solution. Dia rehefa ataonao amaina dia misy ny mitranga. Fa manao zao Andriamanitra rehefa mitranga le izy, satria tsy izay le tiany iainanao. Solution avy ao anatin'le manahirana, fa solution avy ao amin'i Jesosy. Kristy ao anatinao, dia le aizina ao anatinao mihitsy no azavain'i Jesosy. Miaraka amin'i Jesosy amin'izay ianao, dia ilay tena vahaolana ankasitran'Andriamanitra no misitrahanao, satria le vahaolana napetrany ao amin'i Jesosy no voarainao, fa tsy le vahaolana terenao ampinoana avoaka avy ao anatin'le problème, ohatry ny nataon'ny olona tany aloha fony mbola tsy tonga Jesosy. Narena nyrazavana anazy ohatrany ao na fandrahoana vary taloha tamin'ny andro ny taolo, tamin'ny andro dadabe anareo, ho an'izay manana dadabe, ohatrany ahoana maka an'le vilany gasy reny, tsy izay ve mino fa izay daholo nampiasain'ny olona tany aloha, dia maka vary dia mahandy asiana rano dia masaka le izy. Androany ianao raha mahandro vary amin'ny vilany gasy, masaka ny vary sa tsy masaka? Masaka. Fa tonga Jesosy namoaka rice cooker. Dia hozy Jesosy, ato amin'izay nanaovana an'le vary, ianao mbola misisika dia amin'le vilany foana, any foana, le vary anie masaka. Fa mangarika ny tompo satria le nataony tsy ampiasainao, nefa matoa izy mitondra an'le vaovao dia mba tsy ahatserovana an'le taloha. Matoa rangaha novaina smartphone ny tananao, dia satria efa dinganina le telefona le mikirisako izy, tsy fantatry ny ankizy be dia be ty ohatrany hoe zany telefona zany tamin'izany. Tamin'izany raka izy ny telefona ao an-trano tsy azo batabataina, misy fil, raha vao tsy mahay mandray dia misy courant, dia fomba fanao anazy raisy dia mandreo telelelelele dia krrr numéro ray, krrr numéro roa, krrr sekolofaretany, krrr sekolofaretany. Alléluia! Zany ny taloha zany. Fa maninona novaina le izy? Satria le telefona miaraka amin'ny fil tsy afaka mikirimbarimba ny fanaovana croisade. Zany hoe le telefona vaovao vokatry ny fandrosoan'ny teknôlôjia zany mampety anao ihany satria manamora sy manafaingana zavatra. Azo ataony mahandro vary amin'ny vilany, fa rehefa tonga Jesosy nanamora sy nanafaingana, nanomezanao fitaovana tsara tamin'ny alalan'ny famonjena, rice cooker nomeny. Dia eo amin'izay le hoe mila manaiky ianao mampiasa an'le sokafany sy le nataony, tsotra be le izy. Endreo zany tsy tokony miady hevitra be hoe tsara angaha mahafinaritra le vilany. Kiza rehefa niala tany amin'le vilaniko, izy ianao no hitoetra any amin'le nielana. Tena akaikinao, izy ianao no hiverina any amin'le nielana hoe avereny zay. Leo tsika ijeren'le exemple amin'izay dia minao fahazava kokoa le izy. Tany amin'ny testamenta taloha dia hoe miafinao amin'ny problème ny solution. Misy solution be dia be ao anatin'io problème anankiray io.
rehefa tonga Jesosy tsy ao anaty problema le solution, ao amin'i Jesosy le solution. Nisy taona ny teny hoe ny vahaolana ao Madagasikara dia izay ressource ananany. Mazava amin'izay le fahamarinana. Tsy ho ilorda sy menaka mavesatra na fasy mainty na tsy le ressource ananany Madagasikara ny solution ao Madagasikara. Jesosy ny solution ho amin'ny Madagasikara. Dia mety hiteny ianao hoe eny e, ka ny any amin'ny firenena tsy mivavaka zao pétrole no ampiasainy dia tafavoaka be ny firenena. Tafavoaka hatray izy. Sura ve ianao fa tafavoaka azy hatreo amin'ny vavahadiny mandrakizay ve? Ny pétrole ireharehany tsy nony an'i Jesosy nidina hamonjy azy sy ho faty ho azy. Maro ny olona an'iny aneniny. Zava-poana ty tany ty, fandalovana vetivety, hitarafan'Andriamanitra ny fatokianao, anomezanao toky an'Andriamanitra hoe tena te ho any aminy ianao ary tena te hiaraka aminy tokoa ianao. Zay ty tany ty. Ndasoary 1 Samuel 17:26. 1 Samuel 17:26. Sokafo ny 1 Samuel 17:26 nareo. Tamin'izany ny vahaolana ao anatin'ilay olana ihany. Dia ho porofoko aminao io fa testamenta taloha. Dia ny aty aoriana amin'izay, ilay aty amintsika, amin'izao amin'izao zany tsy ohatr'izay intsony. Fa efa novain'i Jesosy ilay izy mba hahafahanao mifandray tsara aminy. Vakiko aminaran'i Jesosy. Ary Davida tamin'ny olona teo anilany. Ahoana sy ahoana nge no atao amin'izay lehilahy mahafaty io Filistina io ka mahafa tondromason'i Israely. Fa zinona moa io Filistina tsy mifory io na no dia hiaika miaramila an'Andriamanitra velona. Davida eto miteny fa le olana natrehan'i Israely teto dia Goliata. Fa tao anatin'io Goliata ihany le vahaolana. Ny vahaolana dia izy tsy mifora. Tao anatin'ny patalohany ihany le solution. Satria ny dikany hoe tsy mifora, tsy vita didipotra. Ny dika fa tsy misy fanekena miaraka amin'Andriamanitra. Dikan'izay tsy misy Andriamanitra momba, tsy misy Andriamanitra miaro, tsy misy Andriamanitra manohana. Nisokatra ny sain'i Davida. Io problema ao anatiny ihany ny solution. Tsy mifora io, tonga dia natanjaka sy nahery izy dia niatrika niaraka tamin'Andriamanitra. Nandresy sa tsy nandresy? Nandresy. Rehefa vitan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ny famonjena, ny fandresena nentin'i Jesosy, tsy hoe tsy mifora Satana. Fa ny fandresena nentin'i Jesosy, satria izy mihitsy ny nandresy, dia ampitainy ny fandreseny tsisy idirany le fahavalo. Enao zany tsy mila manao étude lava be mihitsy hoe ny point faible ny mpamosavy dia point fort ny Jesosy eo anatinao banjinina. Tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Point faible an'ireny point faible an'ireny olona le variana mijery point faible n'olona ianao. Le izy anefa tsy haneman'olona le izy fa ao amin'i Jesosy. Ary rehefa hiasa Andriamanitra tsy hanringana an'ilay olona fa hamonjy an'ilay olona. Atao toy izy tsika ary Exodus 4:29. Exode 14:29. Rehefa niatrika ranomasina meny Mosesy, haitsika tsara zany lesona zany e. Taiza le solution? Misy recyclage fao be mahakasika ny étude biblique atao amin'ity asa fanontony ity manomboka amin'ny herinandro ambony. Taiza le solution rehefa niatrika ranomasina mena ny zanak'Israely? Avy taiza le mivaly izy? Avy tao anatin'le rano eo tsy marina ve zany e? Vakitsika amin'anaran'i Jesosy eny io ene. Fa ny zanak'Israely kosa dia nandeha tamin'ny tany maina teo avovoan'ny ranomasina. Mbola vao confirmé ihany koa zany fa tany amin'ny testamenta taloha ny fiarahan'Andriamanitra tamin'ny olona eo amin'izay lalovany no amoahan'Andriamanitra solution. Fa rehefa tonga Jesosy, atao hoe tsy anaty rano ny lalana fa izy mihitsy ny lalana. Mety eto zao misy miteny hoe le izy hita pasteur zany ny problema zany amin'izao tsy le neny le aiza le izy fa le izy mipotra fotsiny. Dia za efa tsy any amin'le izy mipotra tsony fa ny amin'le anao ho fantany rehefa tonga amin'ny farany hoe fa ino ny tia nampiasainao ty tsy le nomeko anao ne io e. Zao zany tsika tsy any amin'le hoe ho tafavoaka ianao fa any amin'le hoe tafavoaka mifanaraka amin'le ilany Jesosy. Tsika zany tsy hanery ny fisokafany lalana ao anaty rano ohatrany tamin'ny andro Mosesy.
fa mibanjina an Jesosy fa ao am Jesosy ny lalana ary izy mihitsy ny lalana. Dikan'izay tsy mijery rano intsony ianao raha te ho tafavoaka fa mijery an Jesosy. Izay ilay izy. Ny olana tamin'ilay testamenta taloha satria mbola tsy tonga Jesosy dia lasa finoana eagle eye, les yeux de l'aigle. Mahita ianao, mahita ny solution miafina ao anatin'ny problème. Mahatakatra be amin'ny masonao. Fa mivirana be satria any amin'ny tsy tokony jerenao Jesosy akaiky anao indray tsy jerenao. Hebreo 12:12 fa miteny mijery an Jesosy to misy finoantsika ohatry misy fezany ty mbola mijery ary amin'ny ohatr'izay le manako akely izy fa tsy izay le ao anaty anina. Tena akaikinao aza esorina any amin'ny Jesosy amin'ny masonao hoe. Avereno, aza esorina any amin'ny Jesosy amin'ny masonao hoe. Hebreo 12:20 karan'i Jesosy. Amin'izay lalana natokany ho antsika dia lalana vaovao sady velona namaky teo amin'ny efitra lamba dia nofony. Jesosy vola azy io. Tadidinareo hoe tantaran'i Elisa sy ilay mpitondra tena bokany trosa. Tadidinareo zay dia niantso an'i Elisa izy hoe ry mpanompon'Andriamanitra, tongava dia apio zay hozy izy fa tsy mahaloa ny volan'ny tompom-bola dia raha vao tsy voalohany dia ho alain zareo ny zanako ny rahalahy dia ho ataony andevo. Mampalahelo tantara. Dia inona ny tenen'i Elisa? Manina pasteur? Inona ny misy ao an-tranonao? Androany tsy izay tsy ny fanontaniana hoe inona ny misy ao an-tranonao fa hoe iza ny ao anatinao. Enareo ve le zavatra miovy? Zao zany Andriamanitra tsy hoe faly haingy amin'izay misy eo an-tananao fa tia no tonga saina ianao fa ny deparanao miaraka aminy ao anatinao. Afaka misy depara be vaovao zany amin'ity volany ity. Tsy miankina amin'izay misy tsy misy eo an-tananao satria tsy ny an-tananao le izy fa le fiarahanao amin'Andriamanitra sy le fifotoranao ao amin'Andriamanitra. Averiko tsara ilay fanoarana farany teo. Ozy izy Elisa, inona ny misy eo an-tananao dia nanonona profesia izy dia nitranga ilay fahagagana natobaka ny diloilo. Tsy ritra ozy izy mahafinaritra ery zany dia iaina ny sany daholo ny zanak'Andriamanitra rehetra hoe alaina ilay menaka iny dia tsoana dia tsy mety tapitra mihitsy. Menaka tsy mety tapitra ny tiantsika hitranga fa ny fanatrehan'Andriamanitra tsy mety mialo eo amin'ny fiainanao tadiavinao ho adino takalo menaka. Amin'izao tsy hoe inona ny misy ao an-tranonao fa ny fantenina mipetraka fa iza ny ao anatinao. Avereno Jesosy no atao anatiko hoe. Avereno Jesosy ny atao anatiko hoe. Tsy resy izy hoe. Tsy resy asodiaka mafitsara ho an Jesosy. Mahatonga antsika tsy resy. Tsy hoe isika mitovy linie amin'ireo olona izay niaraka tamin'Andriamanitra tany aloha. Hoe tsy resy Mosesy, tsy resy Joshua, tsy resy ianao. Tsy ohatr'izay ianao ka. Ny ianao tsy avy amin'ny Mosesy niampita tany amin'ny Joshua sy ireo mpanompon'Andriamanitra be dia be mpitaritafika. Tsy avy any amin'ireny le izy fa avy tao amin'ny Jesosy amin'izay no iantohan'Andriamanitra ny fandresenao. Misy olona mpandresy be ne manatrika eto fa izy fotsiny mbola reraka. Mpandresy reraka izy fa tokony mpandresy korazy izy fa izy misy efa mpandresy fa mbola tsy tonga saina izy. Mpandresy tsy tonga saina le manatrika eto fa za mahita fa ao ambadika izany teny zany manoka misy mety tonga saina amin'izay hoe ary ty mois de mai ty ka hipoaka amin'izay zavatra rehetra. Wow, isasaka ty taona ty hanao zavatra kay Andriamanitra. Aika za ty mijerijery diso any amin'ny zavatra tsy tokony ho jerena intsony. Le izy aneo ataony any ary ho ataony tokoa fa le fomba tongavana any mahasarotiny azy. Tsy ohatran'le façon nahazatra ny teo aloha fa façon hafa mihitsy avy amin'izay nidinan'i Jesosy anairana anao fa amin'izao araka le vakintsika ao amin'ny Efesiana 2:20 anangonana ny zavatra rehetra ho iray ao amin'ny Kristy. Taloha ampatanjahana ny masonao ahita solution ao anaty problème. Ary zay mahatonga ny jiosy mandraka androany mbola matanjaka be mihitsy fa misy problème dia zareo no tsona fa mahita solution izy.
Satria voataiza ara-kolotsaina le foko, le peuple mihitsiny. Ianao zany rehefa miteny hoe kaleziny tsy hita rehefa tonga ny fahavaratra tsy maintsy miakatra ny tena kanal le. Dia zareo tsy manaiky. Ka tsy voatery hiakatra ny rano, tsy voatery haloto ny rano, tsy voatery hodobina ny ambany tanàna, tsy voatery hijaly rangahy. Zany ny fotom-pisaina avy amin'izay hita ny rahany tamin'Andriamanitra tao amin'ny testamenta taloha. Ny jiosy zany mora mahita solution. Fa hainao problemany. Solution no hitany, fa Jesosy tsy hitany. Dia za teteny aminao, aleo mahita an' Jesosy ohatry ny tsisy solution. Tsy izay ohatry mahita solution be dia be nefa tsy mahita Jesosy. Raha mbola tsy resy lahatra ianao, solution ilainao. Maika amin'ny solution ianao. Ho ataony any zany. Fa tsy zany no important. Tsy ianao karakaraina fa ianao vonjena mihitsy aloha. Tandremo sao dia principe ny testamenta taloha zany dia mody asina amin'ny anaran'i Jesosy. Ao anaty io ranomasina mena io isy lalina hivoaka ao amin'ny anaran'i Jesosy dia vomaina anaran'i Jesosy tonga dia ndre tena izy zany. Nefa ilay izy efa niteneniny io amin'izao lalana ny rasanao hisokatra ao amin'i Jesosy. Dikan'izay tsy eny ambavana pasteur manonona ny anaran'i Jesosy eo amin'ny fiainanao ilay izy, fa anatin'ny fonao araka ny fifandraisanao amin'Andriamanitra manokana. Tsy afaka manao intervention tsony zany ny lehilahin'Andriamanitra voaositra sety amin'ny danina rehetra. Satria tsisy idiran'ilay mpanompo tsony ilay izy, fa ianao si seul amin'izay no amoahany na mbola angatanandro. Mametraka fanontaniana amin'ity takarivo ity. Vonina ve ianao mba angatakandro kely ny tompo vao hamaly ianao? Raha za ianao manapa-kevitra teny androany, tonga dia amboariny ao anatinao. Aiza ny ty resaka ity? Ao amin'i Jesosy. Solution ao amin'ny Kristy, mampifandray ianao ara-piombonana amin'ny Kristy. Endra rangahy Andriamanitra. Tonga vaza ianao dia hoe Andriamanitra misy problème ambony. Dia zao teny Andriamanitra, teneny Jesosy. Ohatry ny Josefa tamin'ny lehilahy no vary hozy Farao, za tsy mandray an-tanina tsony raharaha momba ny Egypta sy ny fizarana vary, teneny Josefa. Lasa centré tao amin'ny Josefa ny fakana vary, mba ho fantatra hoe ohatran'izay mihitsy ny atongavan'i Jesosy, fa centré eo amin'i Jesosy ny fakana ny fahasoavana rehetra. Ka raha vao tsy presaka amin'i Jesosy ianao, tsy mahazo ninina. Raha vao tsy miray amin'i Jesosy ianao, tsy mahay manao na inona na inona. Ao pasera mba resao izy. Izy miteny fa za tsy afaka hiresaka ao anao fa tsy maintsy ianao no miresaka any. Tsy maintsy ianao no manokana fotoana, manamboatra fiainana, manamboatra ny fifandraisanao manokana amin'Andriamanitra. Mila miresaka amin'i Jesosy ianao. Aiza ny tena marina zany, tsy mila miresaka amin'ny kokory ianao zany. Dia zany raha afaka mandray resaka foana ampahirezana anao. Fa ny tena mahany ilay izy, tsy aty amiko ilay izy. Ao amin'i Jesosy ilay izy. Miverena ao amin'i Jesosy. Mifotora ao amin'i Jesosy. Ataovy Jesosy mifototry ny fahavelomanao. Vao misy zavatra mitranga, ataovy aingana be ny réflexe ao anatinao hoe aiza moa ty solution ty? Tonga dia aingana be, zay ny exercice tsika. Tonga dia aingana be, tsy aiza fa ao amin'i Jesosy, tsy aiza fa ao amin'i Jesosy. Hitako eo ianao tsy ampivavaka izany. Ampivavaka ho azy ianao rehefa fantatrao fa any amin'ny dolo ny zavatra rehetra. Marina izany reto. Endreny Andriamanitra. Fantany nefa mazoto mivavaka be ianao io e. Dia zao ny teneny any amin'i Jesosy. Dia mila miresaka amin'i Jesosy ianao. Mila miaraka amin'i Jesosy ianao. Mila miresaka aminy satria avy aminy anie ny zavatra rehetra zany zao e. Lasa tokony mampifandray ampoanao aminy fahafantaranao, fa any aminy rehetra aty no menanao, fa tsy hoe ampifily izy na hoe tsy hanome. Miandry ianao hiresaka an'ilay izy fotsiny izy, fa ilay izy prévu mihitsy ilay izy ho anao. Ilay izy zany tsy ady hevitra be hoe ilay izy hoe resako ao dia tena ho azoko ve, tsy any amin'izay tsony izy ianao tsy miresaka fotsiny mahatonga ilay izy tsy avoaka.
fa le izy efa voniny matola izy natao tsy ho an'i Jesosy fa ho anao. Fa ny ilain'i Jesosy ianao. Azonareo ve zany? Ny zavatra rehetra mety ho bangy eo amin'ny fiainanao ao amin'i Jesosy tsy ilainy ho anao. Zavatra ilain'i Jesosy ianao. Omeo azy ianao e. Tenena akaikinao, omeo azy ianao io e. Amen ve zany e? Lasa zavatra ilainao amin'ny andavanandro mampifandray anao matetika amin'ny tompo. Mety tsy azonao veroka fa metratra ny objectifan'i Jesosy satria manomboka miresaka aminy ianao. Ny tena problema ny ilay tsy miresaka aminy io mihitsy ene. Manenao tsy miresaka aminy. Mila miresaka aminy ianao. Kaiza ohatrany lavitra be. Izy ireo akaikinao eo. Miaraka aminao foana izy. Rehefa le mody rery iny ianao, eo anilanao izy. Tonga any an-trano ianao, miara-miditra aminao ao-trano izy sady efa ao-trano koa mitsenanao, izay koa Andriamanitra azy. Fiombonana ara-pifandraisana. Fiombonana ara-pifampiresahana. Lasa renao fa sarobidy aminao Jesosy satria ny rehetra kay ao aminy. Me miova amin'ny fijerinao satria me misokatra ny ao anatinao fa ny rehetra kay ao aminy. Lasa ainao aza manome lanja ny fisiny amin'ny fahafantaranao ny ao aminy ho anao. Exemple, misy ankizy vavy anankiray. Dia misy ankizy lahy anankiray. Dia ilay ankizy lahy zany mba miresaka aminy. Dia tsy miresaka misy ilay ankizy vavy. Dia rehefa mandeha fotoana zany dia hoe, hoay io, ary anisy trano be ry. An'ilay ankizy lahy. Toy ny romaso fa misy zavatra miova kely anatin'ny sainy. Kely fotsiny tsy be dia be zany. Mba tsy tenenina hoe tsy materialista ilay vehivavy. Kely fotsiny mitilta kely. Ny trano be anazy. Afa za tsy materialista ka. Misy défilena fiara roapolo vaovao be mivoaka. Mba tsara kosa reto a. Dia miteny ilay olona an'ilay ankizy lahy daholo reo. Tonga va ilay ankizy lahy sedra manao fotsiny hoe salama. Nefa tsy le raba koa izy a. Satria me miova amin'izay no anatinao hoe haikay tsy olona tsotra io. Fa olona manana ny mahizy azy fa manetry tena izy tsy maneho izay ananany. Satria tiany ny fifandraisana aminao tsy amin'izay ananany fa entranao sy izy. Fa rehefa tsy mipasy izay tsy maintsy aseho ny entana. Tsy maintsy aseho reto olony anaty daholo. Dia rehefa taitra ianao, amboarina amin'izay no anatin'ny relation any. Dia arakaraka ny arahanao n'Andriamanitra mahita anao amin'izay hoe ay tsisy dikan'ilay fiara be dia be fa izy mihitsy ny tsara kay. Fa aseho aloha ny entana e. Satria tsy azonao an-tsaina. Dia indray ohatra mieritreritra hoe iza ny grand eto amin'ity tany ity. Tsisy grand zany eto. Anankiray ny grand Jesosy avy any Nazareta. Irery ihany. Toy izay tovovavy. Ny anisany mba mahafinaritra jery avy ao manidina. Izy misy anankiray. Toy izay anankiray. Anazy koa iny. Misy zavatra mitselatra ao na tiana na tsy tiana e. Fantatrao fa ny zavatra jerijerenao reo any Jesosy daholo e. Ary tiany ianao. Dia tsy tiany io ny ampahory ianao. Dia tsy tiany hoe io ny modéranao aminy. Fa tiany ho sincère tsara ny fahatsapahanao. Fa tena tia be anao izy. Fa le relationareo mianaka mihitsy misy zavatra mila amboarina. Dia izy tsy hoe mifanamboarina reo. Ny anazy efa mety fa enenao no mila amboarina. Nareo zany tsy hoe mifamerina. Ianao miverina fa tsy hoe izy no mananina. Tsy marina eo amin'ny fifandraisantsika sy Andriamanitra ilay hoe vitsy mikitra ny rery. Tsy marina. Fiarahana amin'Andriamanitra mivy be anao mikitra na rery be eo. Fa ny azy parfait be fitiavana. Parfait be mihitsiny. Parfait be mihitsiny. Aza mitady fitiavana n'aizanay zany fa voafitaka ianao. Ny olona mitenanao fa tianao androana afaka tsy tianao indray rapitso. Kikely anao indray izy rapitso arivo. Fa Jesosy ny teny hoe fitiavana mandrakizay ao izy ny tiavako anao. Na mpangaridina ianao na sola. Na fohy na lava. Na mahina. Satria Andriamanitra tsy mijery ny ivelana fa mijery ny fo. Anosika anao ifampiresaka amin'Andriamanitra ny fahafantaranao izany rehetrarehetra izany. Manampy anao ny Andriamanitra anatin'izany.
dia ho hitanao fa rehefa andeha amin'izay ny resaka dia tsy resaka ilay izy tsony ianao fa hiresaka amin'ny fotsiny amin'izay. Tantaran'i Daniela tadintsika ve? Daniela andeva izy niala tany Jerosalema, tonga tany Babilôna izy andevo, fa satria nanetry tena izy dia nasandratr'Andriamanitra, lasa mpanolotsaina, lasa tena olona goavana be tao amin'ny fanjakany Nebokadnezara, lasa vice gouverneur. Zany hoe rehefa andeha hividy mofo gasy zany tantaraiko anao, rehefa mandeha hividy mofo gasy zany Daniela dia tonga dia miaramila be dia be miambina eo amin'ilay tsena hividy mofo gasy ny lehibe, dia miaramila folo manandrana ilay mofo gasy ray avy dia misy mipozina. Zay vao mahaky eo Daniela, olona be zany, olona manana maha izy azy. Tsy problema na trano zany tsony problema Daniela, tsy problema na vola. Ny Daniela mena fotsy, volamena, vola fotsy, ny anao manga eo amin'ilay manga iny eo mbola eo foana. Dia anazy efa tsy zany tsony. Nanana ny posta maha izy azy, nanana ny statut social izy. Fa nahavariana izy ny tenin'Andriamanitra. Mbola nivavaka io rangahy io. Firy amin'io ilay eto ambony tany rehefa tratra zay ilainy mbola hivavaka izy. Dia efa tratrako. Mangataka amin'i Jesosy mba ho any an-dafy. Tonga any tsy mivavaka tsony, ke efa tratra ny tanjonako. Satria ilay tanjona, ilay andeha, fa tsy ilay hiaraka amin'Andriamanitra. Ho anao zay tonga ny an-dafy any ka tsy mivavaka ny vavaha. Ho anao zay tonga te andeha ho any, vavaha tsara aloha. Aleonao mijanona eto. Fa miaraka amin'i Jesosy. Toy izay lasanty ifampisamborana tadiavina rehefa manao mission any mpanompon'Andriamanitra. Izenao, lavitra be ty, lavitra izy. Lavitra ty amin'ny anona tsy te hiteny hoe izy. Daniel, feno fiaina fa mbola mivavaka. Kina zany resany amin'Andriamanitra anaty vavaka ao. Mevola, efa misy. Metrano, efa misy. Tiako mba hisy miaramila iambona, efa feno. Te mba ho mpanapaka eo amin'ny firenena zay tsy ana, efa zay izy. Te ho endry, efa endry. Excellence, efa excellence. Hainareo ve na tonga azy mbola mivavaka? Tsy zavatra ny ilainy, fa Andriamanitra mihitsy nafinaritra azy niresaka taminy. Faharoa, tsy nanao sujet de prière ho anazy tsony izy. Zay angatana zany, inona tsisy tsony ny hafa amin'izay no nentiny. Fa mino fa efa mpitondra ny hafa izy zay vao tonga teo. So dia eo ianao mieritreritra hoe rehefa ho avy ny fotoana ataonao pacte be mihitsy avy hivavaka ho an'ny hafa. Alefa sy tonga mivavaka dia mbola tapaka aloha. Hitan'Andriamanitra hoe zay atao rehefa hitany hoe tena marisika be ianao. Important Jesosy satria fantatrao fa ho amin'ny zavatra rehetra. Lasa vitanao ny manome lanja ny fisiny. Hainao ve? Rehefa manomboka misokatra ny ao anatinao fa ho amin'ny solution rehetra fa tsy ao anatin'ilay zavatra manahirana intsony, dia mandresy be Andriamanitra amin'ny resaka fiombonana satria ianao mihitsy ny lasa marisika hiresaka aminy sy hiombona aminy sy hanakaiky azy sy hiaraka aminy. Tsy hanarinary fotoana amin'ny zavatra tsy isy dikany intsony satria fantatrao fa tsy any amin'ilay zavatra narianao fotoana ilay izy, fa ao amin'i Jesosy. Facebook eny tsy hanavitra anao. Jesosy ny hanavitra anao. Azo omena fotoana mihoatra Facebook, mihoatra no tokony ho resahanao amin'Andriamanitra. Akazaho miresaka amin'Andriamanitra sady manao Facebook. Tsy manaja azy ianao raha sady miresaka aminy manao Facebook. Omeo mihitsy ilay fotoana tena anazy manokana, fa tsy hafangaronao zavatra hafa. Zay ny hafatra ao amin'ity takarivo ity. Aoka hazava ny fahazavanao. Ilay avy ao anaty mihitsy ny tian'Andriamanitra hivoaka. Tandremo ilay teny tao amin'ny jaona toko voalohany sy ilay jaona toko fahatelo. Ny azy tsy nandray azy, aleo ny olona ny maizina. Ekeo Jesosy, ekeo ilay fahazavana tonga eo amin'ny fiainanao, ampahazavan'ilay olona. Enao no ampahazavan'i Jesosy fa tsy ilay zavatra aloha. Fa avy eo Andriamanitra mampiasa ny fahazavanao ampahazavan'ilay situation maizina. Ary anisan'ny point ngezabe andresan'i Jesosy androany, tsy ao anaty ranomasina mena intsony ilay lalana, fa ao amin'i Jesosy. Tsy ao atokantrano mpitondra tena intsony ilay fahavokarana, fa ao amin'i Jesosy. Tsy ao anatin'ny kilaotin'ny Goliata intsony ny andresena azy, fa ao amin'i Jesosy. Tsy any amin'ilay eritreretinao ilay nahazatra hoe ao amin'ilay problème no amoahana ny solution, ao amin'ny maizana amoahana ny mazava, izay marina talohany nahatongavan'i Jesosy. Rehefa tonga Jesosy dia tsy mila manao an'izay méthode izay intsony ianao, fa ny méthode amin'izao ninina dia ao amin'i Jesosy irery ihany.
dikan'izay tandremosa dia mitranga le solution nefa tsy tao amin'i Jesosy ianao. Tsiny le izy, tena kaikanao tsiny le izy hoe afo iny hoe a, fa tsy le afo tadiavin'Andriamanitra. Mety ho solika iny hoe a, averena, fa tsy le solika tadiavin'Andriamanitra hoe. Farany ary iza mameno karapanondro? Iza manana karapanondro aloha dia iza no délivren'le izy rehefa vakianao. Inona? Ny arrondissement na ny district. Marina zany sa tsy marina aloha e? Tsy ministra? Sao dia na tonga dia tena PM mihitsy namoaka tsy valable. Arrondissement mamoaka fa tsy ny primature. Ka mety mahafantatra olona faran'izay tena enjana be ianao. Fa raha vao tsy eo amin'le ilanan'le izy dia lasa diso ny karapanondro entinao. Na dia karapanondro aza ny heverinao fa anarany. Avereno ao amin'le ilan'Andriamanitra azy. Taontsika hitsangana hivavaka dia avy eo mirafitsika. Asa raha tony tananao dia tenenao Andriamanitra hoe Tompo, ampianaro aho mba tsy toditodika intsony amin'ny prinsipa taloha mety mbola ahitana vokatra. Fa ny tiako ao amin'le prinsipa le tena tianao hiainako. Araka le teny teo hoe tadio zany fa manomboko izao, nanomboka tamin'ny famonjen'i Jesosy. Tsy ao anaty zavatra intsony no hiandrandranao solution, fa efa nafindran'Andriamanitra ho ao amin'ny Kristy ny solution ilainao. Asandrato ny tanao dia mangata amin'Andriamanitra ny fanampiany. Mamolaka an'izany tsy tonga dia vita vetivety fa mila fotoana zany, mila faharetana. Ary ianao koa mila mangetaheta hiainan'le izy isan'andro. Kely fotsiny dia mety ho voafitaka hiverina ny testamenta taloha fa izay ny ilana an'ilay hoe ampiasa etahentsika anaty vavaka. Raha amin'aran'i Jesosy entinetona atrehanao ny fahavitrianay ahitanao foana. Fa ahito koa efa nafenina sy nafindra ary natao vonina ao aminao ny zavatra rehetra. Taloha avy tao amin'ny aizina ny navoaka mazava, fa amin'izao avy aminao le mazava. Taloha avy tao tokantrano le mpitondra tena bokany trosa ihany le vahaolana nanambinanao ny tokantrano, fa amin'izao avy ao aminao. Na inona hitanay tamin'izany tahaka an'le tany maina tao anaty rano, amin'izao ao aminao le tany tokony handehananay, epitany amin'izay tokony handehananay miaraka aminao. Tsarovy izay rehetra tonga manarika eto amin'ity takarivo ity. Tsy ho diso fisainana, tsy ho diso famindra, tsy ho diso fomba fiasa, tsy ho diso fomba fiatrehana. Fa ny fahafantaranay fa ao aminao avokoa ny zavatra rehetra dia tokony ampitombo ny fifandraisanay aminao, ampitombo ny fifampiresahanay aminao, ary izany no irinay, ampitombo ny fanomezanay lanja ny fisianao, aoka mba ho marina amin'ny tsiraray avy ane izany manomboka amin'ity takarivo ity. Mino izay Jesosy fa ambadiky ny fanatrehanao, efa miasa ianao, manetsika ny herinao, ary efa manamarina ny teninao.